Faly miarahaba amin'izao andro mitaotao vovonana ny alahady 20 Jolay izao eto Frantsa. Ohatrany somary ngedangeda le saritsika eto fa ahoana re ny corrigeko an'ity zay angambany a zay faly manonona mbola tsara ary faly manonona ny tsara aba tokoa sy ny kozitopoka ary ny fomba fiarabana rehetra. Faly mifandray amintsika rehetra eto amin'ity fandaharana ity amin'ny zao andro alahady 20 ny volana Jolay izao, na dia fotoana tokony ialana sasatra ary dia faly foana ny mifandray aminareo ry havana aman-tsakaiza. Fanamarihana kely ho anareo zay mireprendre ny fandaharako izy ireny tokony hisy droit d'auteur ary à un moment à un autre tsy maintsy hisignaler anareo satria manararaotraroatra nareo amin'le fanaovana an'izy mba miandry anareo zany amin'ny retour hoe azonay mba mangataka autorisation nareo na hoe mba mangataka hoe mba azonay atao hoe mireprendre an'le zavatra ao. Fantatro fa rehefa nareo ary amin'ny YouTube ary dia misy rétribution avy amin'ny YouTube sy ny karazany, ohatran'ny hoe karazany hoe misoloky nareo amin'izany raha ohatra zay no tiana ho lazaina, karazana fisolokiana zany ary za milaza aminareo fa tsy hoe raha repreny avanareo ny zavatra ataoko dia midika zany hoe ho faly amin'izany na hoe ho tezitra fa aleo fotsiny tsy mifanambaka ary aza mieritreritra nareo hoe mi-exploiter ny zavatra ataoko amin'ny fomba hoe mety hoe ho vendrana nga zany na ohatran'izany fa mba tsy hisian'ny olana, tena miteny zany mba tsy hisian'ny olana dia na nareo maka autorisation amiko na nareo miteny fa za tsy maintsy haka mesure à un moment à un autre satria indraindray le zavatra ataonareo tena mifamadika amin'ny zavatra teneniko mihitsy dia vao maika au lieu de manamboatra le izy manapotika satria ny nareo manana ino izy teo, manana objectif commercial le zavatra ataonareo fa tena mivoaka ary mivoana amin'le zavatra tianay ampitaina eto raha izay ngamba ny fantatro. Oui, lasa bokosy kely bota kely satria efa fantatrao ny tsy haiko na fantatrao ny antony na tsia fa iverina amin'ny laoniny ihany tsy ho ela raha ohatra sitrapon'ny toko fa akinona aminy ny rehetrarehetra. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tena fandaharantsika dia zao mandeha ny YouTube ozaka andeha hifampizara kilema amin'ny mpanaraka anahy, fampitantara kilema zany mba mitratratsika kely tsika mba ataoko olona kely aloha zany alohan'ny zavatra sérieux. Za zany tena tantaraiko anareo zany tena zavatra tena mampagaga anahy mihitsy ary na hatramin'izao ary za dia tena tsy manana valim-panontaniana hoe inona no mahatonga an'izany. Io samy manana ny kilemany daholo ny rehetrarehetra, ny olona rehetra zany, ny olona eto ambonin'ny tany. Fa ny zavatra tena mampagaga anahy dia zao, voalohany indrindra tsy mba mety marim-potoana. Miezaka ihany, indrindra moa amin'izao fotoana izao zany dia hoe misy an'le tsy fahasalamana ohatran'izany dia vao maika comme une larve ozy ny fitenenana ary tena kamo mihitsy mihetsika na hoe indrindraindrindra moa dia hanao adidy zany tena tsy tafavoaka ary tsy azo tenenina ahoana tena tsy tafavoaka ary io zany tena hatramina eny fa mbola tomady ary mivatana tany am-pianarana dia tsy azonareo an-tsaina zany hoe eo Andravoahangy ambony zay mipetraka tamin'izany dia amin'ny 7 miditra amin'ny 7 latsaka fefany miala eo Andravoahangy ambony krosy
cross rapide manao zay zany mba nataoko ohatrany hoe atao ohatrany hoe sport zany a akoatrany sport zay natao zany officiellement fa isa-maraina zany dia crossy rapide miala eo an-trano amy fito latsaka fefany ho tonga amy fito latsaka 2 minitra mirabe arivelo satria raha vao tarany amy fito latsaka 2 minitra anao miditra amy rabe a dia amy fito sy 2 minitra de efa miditra amy vavahady dia tsy tafiditra ianao tam'izany tamin'ny andronay izany zany de mihazakazaka iny ianao lahy fantatry ny olona hoe iny ndray le ry fa tara indray iny tara lava fa eny fa na de tsika manao émission raha de atao trano de manomana io azao de manomana de mbola tara 10 minutes indray eo am-panomanana eo nefa efa teto ambony pupitre teto aho nanomboka tamin'ny on va dire 11h40 zany hoe tamin'ny ray latsaka fahatelony tamin'ny Madagasikara ny fotoanantsika nefa miray iny zany anankiray iny ka ialako tsiny iny fa ty anankiray ty zany voanikeo indray zany de tsy afaka amiko mihitsy le izy reto tsy haiko nareo manahoana inona ny anareo mba tantarao eny ianareo mba sorato kely fa matetika isa-maraina io vo hita zany toy vadika indray mipijama anao io pijama ambony io ny andrakoto malala de matetika io vadika tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa de monsieur Briand bonjour mivadika io tena mampagaga ny ahy tsy inona tsy mba manao an'le pijama le mengety de bokotra tsy reny afa le stilana t-shirt na polo no tiako de iny mako tsy misokatra ny eo amy kibo amin'ny ho anay be kibo zany a de le misokatra kibo tsy de mety fa idirany rivotra fa le style polo ohatrany tony na style t-shirt zany nanaovana fa io de mivadika io matetika reto mampagaga mihitsy hoe inona no mahatonga an'izany tsisy valiny io fa ianao zany de mieritreritra hoe matory eo anao de hoe ana de tany aloha moa zany le nisy an'le finonom-poana hoe misy mamadika ohatran'izany sy ny karazany fa za mihitsy ny tena mamadika ny tenako ary resaka fa teneny hoe mivadika ado tsy mampalinona fa tena io de mivadika io ok any Arabe moa tsy mety mitantarany anazy mihitsy fa de mihaino fotsiny izy inona ny mba kilemanao ramatoa any Arabe mba enotsika eo enonay hoe bon passons aux choses sérieuses. Je ne prêche pas au désert où Yahoo et peut être fier de mes compatriotes. Pourquoi dites-vous oui, des rendez-vous en live en droit zao ny zavatra teneniko atsika ary tena isaorako atsika maro aminareo no manao retour na feedback aty amiko mandefa message miantso sy ny karazany le izy ialako tsiny aloha de nizao tena hoe tena mialatsy indrindra ary fonako fa androany zao de tena menatra tamina olona avy any Andilamena efa message tamy 2024 atoko zay vao miakatra devant ao anatin'le message et encore mbola spam ny spam zany rehefa miverifiako le izy aveo nefa efa nanadio za fa tena manjatona angamba amy message ao tompoko itserety le mampiakatra ohatran'izao raha impolo ny tanako no nampiakatra azy ohatran'izao kely na nampidina kely
Zay ny arabe mitovitovy ihany tsika. Mitovitovy ihany tsika. Za koa ohatran'izay. Rehefa makao an-dakozia dia mikorotana daholo ny rehetrarehetra. Dia ino izy teo? Ialako tsiny zany le resaka mesazy alefanareo dia tonga any amin'ny spam. Telefonako ireny tompoko fa tsy fotoko fa fotan'le spam ary ny demande d'amis dia tsy afaka manao intsony satria misangasanga zany hoe hivadika pejy sa ohatran'io sa ahoana. Hitako hoe ity compte ity nadia volana ny zavatra ataoko dia ohatran'ny hoe te hijanona amin'io aho fa mbola ao eo an-tany amin'ny fieritreretana mihitsy amin'izao fotoana izao. Zay zany ny fanamarihana anankiray. Ialako tsiny ho anareo mandefa mesazy dia nareo tsy mahita valiny ireny indraindray satria lasa spam izy izay ny antony. Fa ny mesazy rehetra matetika dia valiko ary ny telefônina izay miantso dia raisiko avokoa. Na miantso messenger nareo na miantso WhatsApp na indrindraindrindra miantso telegram na signal dia raisiko avokoa. Ny tsy valiko ary tsy mamaly intsony amin'izao fotoana izao satria ny antony dia zao. Ity fandaharana ity dia 1000 vola. Tena tonga dia aleo mahitsy hoe 1000 spons satria maro ny dépense-ntsika, maro ny engagement-ntsika, ne serait-ce que ny fitsarana mandeha izay hanendrehana sy hanaovana rainazy mba hanakatonana amin'ny vavantsika amin'itony fandaharana itony. 1000 vola itony fandaharana itony. Ka ny tsy valiko dia ianareo le mangataka vola hoe mba ampio kely zay. Tsy afeniko aloha fa misy ihany rehefa tena hoe le maika reny zany mba manao zay zaka anay zay mivady fa tsy hoe manao sens unique fotsiny amin'ny zavatra sao. Fa le izy tsy maintsy misy atao hanampiana ny olona ao anatin'ny fankasarotana fa zay ireo tompoko mba miangavy aza devesarana loatra fa ny ato ara efa tsy araka apikora ny lavo ka dia hifonana iny zany. Je ne prêche pas dans le désert. Zany le izy manao feedback ho anareo maro ary maro aminareo no misaotra ary reconnaissant. Ny zavatra tsy azon'ny sasany dia ny fahafahamponareo. Hoe tena misaotra Monsieur Fleury. Zao ny zavatra azonay amin'ny fandaharanao. Monsieur Fleury na Bainina na tsy maninona voatavo tiany madilana ho tetenina. Raisiko daholo reny araky ny teneniko hoe mahazaka dona. Fa tena là où je ne prêche pas au désert, du moins dans le désert, désolé. Dia le fait hoe le retournareo zay ary tena tsapako le izy tamin'ity le pétition nataontsika ity satria tena tsy afeniko ry reto. Tena tsy afeniko Ny estimation ako zao hoe connaissant mes concitoyennes et concitoyens, on ne va jamais dépasser les 200 signataires. Je me suis dit, je me suis même déjà préparé moralement,
raha mahazo 200 signataires la Fleury an, efa za tsy teny hoe kadady fa misaoran'Andriamanitra sasy manomboka mivoatra ny raharaham-pirenena. Zao teneniko anareo an, saotra tsika menakavy nanao siny toy izy miezaka mbola aparitao satria rehefa mihoatra ny 500 tsika dia mivoaka amin'ny gazety opinion ny zavatra ataotsika dia vao mainka izy manana échelle international amin'izay fotoan'izay ary mety ho hitan'ny olona hoe fa manomboka miakatra raha mivampioatra zany. Zao manko no natonga an'le fandarana hoe je peux être fier de vous et je suis fier de vous. Zao le izy reto tena mitady zany par tous les moyens ahoana fomba anehoan'ny malagasy ny heviny tsy mandalo hoe ino matahotra gagazo, matahotra ny gadra, matahotra rehetrezay ary tsy mandolo vola. Betsaka zany condition zany an, tsy matahotra gagazo, tsy matahotra rehetrezay, tsy mandolo vola, reo fotsiny. De efa betsaka ny olona voasakandreo ao anatin'izany ny peureux sy ny craintif zany amin'ny hésitation, de efa betsaka ny olona voasakandreo na de ao anatin'ny fony ao ara tezitra ary te hitroatra ireo olona voasakandreo balizy anankitereo vola tahotra sy ny sisa betsaka. Tena natokana ny teny hoe rehefa mahazo 200 signataires lahy de efa misaoran'Andriamanitra. Au-delà de toute espérance tsy ho ely tsika de atratra 500 raha ny rythme hitondranareo amin'ny signature zay atao ao ho anareo ho atsika no nanaovako an'io pétition io satria fantatro fa tsy mampigadro io. Ny signature anao de anonyme ary tsy mila mandoha vola anao. Raha te handoha vola anao de sitraponao zay hoe tiako lasa lavitra ty zavatra ty, atratratrany amin'ny 20 000 30 000 personnes satria effectivement plus on participe, plus ça pourrait, du moins ça risquerait d'aller loin. À plus ça attire le regard de l'international, sinon de la communauté internationale, pays amis et nations amies de Madagascar. Io zany no tiako sensibilisena anareo hoe tokony hanana dimension internationale le zavatra ataotsika. Ohatr'izay ny enamaso, ohatr'izay ny timidité, d'autant plus hoe ty zavatra ty azonao atao tsara amin'ny maha-anonyme azy, mangataka adresy email izy fa tsy mivoaka iny, tsy ho tonga any amin'ny adivahanao mihitsy iny adresy email iny. Aparitao le izy hoe tony ny zavatra menge. Teneniko anareo anisan'ny zavatra tena ni-impressionné anahy nisy reportage nijereko tamin'ny herinandro. Vietnam zany ny pays potipotika rodrotroka e nanaovan'ny Amerikanina azy. Fa Vietnam zany lasa lavitra be zao, lasa lavitra be mihitsy zany Vietnam zany amin'izao fotoana zao satria inona ny antony?
misy toetra, misy toetra, misy toetra ilay vahoaka vietina miana. Ka raha vao zavatra tsy mety aminy de mitroatra izy. C'est un peuple qui a beaucoup de caractère. C'est un peuple qui a beaucoup de spécificité. C'est un peuple battant. Isika zany ao anatin'izay zavatra tena volena, édukena, asisika tsikelikely le izy. Avy eo matokana amin'ny tena je ne prêche pas dans le désert. Satria efa manomboka misy vokany izy, manomboka misy tamberina. Aty amin'ny tena zany de hoe tu peux être fier. Afahako miteny am'zany tsika miteny miresaka isan'andro san'andro miteny am'resaka eto, ialako tsiny amintsika lehilahy fa i Madagasikara tompoko. Ny vehivavy no mitondra caleçon ary ny lehilahy manao zipo. Tena jereko le rapportny signataire ao jereko ny rapportny commentaire, majorité vehivavy. Dika avy hatramy bandy manoratra zalahy aty ambadiky hoe tena baina tiany hoe entsana be le reprezay fa nareo ne mba hanendafy ohatran'izao. Nefa zavatra azavaina amin'io hoe anonyme io tsisy mahita io, tena aleo izany mahabaina. Nefa jerenao de ahoana zany reo vehivavy reo tena tsy haiko fa tena ny lehilahy malagasy tokoa ialako tsiny amin'ny fitenenana manao zipo. Manoratra ho anahy ny olona hoe monsieur Fleury, fort voarant ne ka tena potiky. Le fort voarant ne mba nafinaritsy iny le miakatreny le am'le misy alaala mba misy ohatran'izany, lasa feno bara, lasa feno construction illicite, lasa tanàna bidon jaune. Nefa iny toeran'iny tanàna sy toerana ipetrahana officier. Io misy olona zao manoratra vehivavy hoe kavozony lehilahy gasy, sakaletaka mihitsy e. Tanànana officier iny fort voarant iny, tellement le rony mitondra zipo. Ary ny tena gravy amin'ny lehilahy gasy de zao lako ny ao an-trano ny lakono fa tsy mahavita ny hoe tena hetsika mahery zay tokony adidy ho raisina amin'ny firenena. Tena de rehefa mihona anahy le vadin'zareo de ozy izy zalahy ahita loza amin'ny ianao, de rehefa mifankahita ohatra misy zavatra atao de raha ianao ngamba baina ngamba mifanakaikiky anay mipetraka de tena ohatrany hoe mampirafy anao mihitsy ny vadiko tena miintana anao ny vadiko le vehivavy zany io. Nefa tsy fantatry zalahy fa io vehivavy io no mahatsapa ny ao an-dakozia ny ao an-tokantranony sy ny any an-tokantranony malagasy any Madagasikara. Matetika manko raha te ho tsaratsara ka te hahazo azy sosy de aleo miresaka amin'ny ranabavy
Fa am'zao dahatsy ahitana rirana. Dakanà zao niavako, tsy mba te amiko zany mihitsy ny mangatabola raha misy fanampiana fa any am'vadiko. Ty tsisy fantako zay côte mandeha ao, fa de any io. Est-ce que cela fait de moi hoe mitondra zipo aho ve? Satria tsy fantatro aloha zany. Fa rehefa vakinina le feedback zany, zay mahatonga anahy miteny hoe je ne presse pas dans le désert. Je me réjouis amplement des résultats actuels, surtout en faveur des femmes, des genres zany. De ho taitra ventsika raha ohatra rapitso, vehivavy ny lasa filoham-pirenena malagasy amiko, tena mety zany. Non seulement bantsa totakely no manao zipo, no tsy mitondra fivoarana, fa ny vahoaka an'ilay ny lakony. Tanareo am'zany izy a, fa azo atao misy vahoaka, azo atao misy mpivoarana ny Andry Rajoelina. Raha mahasamy tabataba ohatrany hoe sixième dan iny. Mifitsaka ohatrany kitoza ratsy asa, ratsy condition. Eo no tenenako atsika hoe ry zalahy, jereo ne ny matetika amin'ny Facebook mibandy na resaka fihaonana fisotrosotrony na resaka fandehananjanana mafy amin'ny tomobily. Fa jereo ny vehivavy, Inerwil, Initiative genre, Forum, PhD, MBA. Nekabeaza amin'ny manam-pahaizana ao Madagasikara dia vehivavy. Je n'en suis pas contre. Au contraire, je suis à l'aise avec les jantes féminines. Je suis à l'aise. Oui, tirana mantea tokala. Rehefa avy any amin'ny tokana eny de mamono vady. Ary tsy vitan'ny rehefa an'izay fa mbola mijangajanga. Ny retour sy ny feedback dia en faveur largement ny vehivavy. Misy lehilahy exception, misy kosa aloha zany mpiara-miasa amiko zao de misy tena hoe tena mitolona, tena manao le rony. Je félicite vraiment mes collaborateurs proches de me soutenir, de m'appuyer et de me pousser vers l'avant, toujours et encore. Mahafinaritra ny vehivavy miara-miasa akaiky, tsy ferana intsony ao anatin'izany zavatra zany. Raha mieritreritra nareo hoe mandeha irery amin'ity zavatra ataoko ity dia tena diso tanteraky nareo, satria teneniko anareo fa na rédaction ny zavatra ataoko raha dia misy olona mihitsy mandray azy hoe ty misy diso monsieur le président, ty misy an'izao, misy zao. Effectivement, misy faingo, misy virgule, misy expression, misy ny manao ny ataony koa ny télé, ny iny ty anina automatique, manoratra automatique de lasa miova zavatra hafa mihitsy ny hevitra le zavatra. Misy koa avy amin'ny tsy fahaizana indraindray, tsy voatery ho hay daholo ny rehetrarehetra de misy manitsy de raisinao. Zany amin'ny rédaction koa zany misy manitsy. Aza misalasala rehefa mahita anareo hoe ty monsieur rakoto ty bainina misy diso atao fa tsy maninona zany.
On ne peut pas être parfait partout. Zao zany ny mission antsika aloha zany a amintsika miteny zao de zao rendons-nous fiers nous-mêmes. Objectif atsika manenjika an'io 500 io plus à part tao farak'izay tratra ny pétition ditanareo io fanehitra victoire ozy nareo satria tsy maintsy mengy amin'ny kely tsika zay tsika vao tonga any amin'ny be ka raha ohatra nareo mitenen'ny olona tsatson'ny olona hoe 300 fotsiny vitanareo tena miteny anareo fa efa be dia be zay 500 fotsiny efa jereo publicité isan'andro tena moi je vous dis ny tena marina tokony foadisin'izay ny résultat mivoaka raha ohatra tratratsika zay 500 zay satria ny antony de noho ile resaka fanahiterena ny resaka hoe mieritreritra hoe mandoha vola fa tsy mandoha vola ny manao pétition fa indrindra le faneriterena hoe matahotra no tratran'le près zay maro misy reo olona reo ary reo olona reo no mila ampisehoantsika hoe jereo fa naninona zao zay ary rehefa hitan'ireo olona reo fa tsy naninontsika menakavy dia mitoy ny lanonana miakatra ambonimbony kokoa mba ho hitan'ny international hoe fa manomboka mandeha izy zany de amin'izay fotoan'izay ho tanteraka ny sitraponareo io zany raha tsisy zavatra miainga avy amintsika miainga avy amintsika ho averiko any miainga avy amintsika malagasy fa tsy mpanao politika malagasy averiko miainga avy amintsika malagasy fa tsy mpanao politika malagasy tsisy zavatra mandeha ary tsy hanampy an'io ny communauté internationale raha ohatra hoe olona 200-500 no hitany ao anaty pétition zay mahatonga na miteny atsika hoe orzalahy ny zavatra tsy fantatrareo anie de zao c'est vrai sur les réseaux sociaux on est majoritaire fa io tokoa raha mandeha ny karazana sondage finalement vous n'êtes que 400-500 vous ne serez jamais majoritaire. Les gens ils se foutent complètement de ouais inona ny antony fa hoe sakaletaka ianao de ny sakaletaka tokony ianao sinitsy any qu'est-ce qu'on peut faire avec 1000 personnes no sininy de iandrarajera koa mindrezonao zay sikinareo raha manao manalana manao pétition analana 500 personnes ve il est dans sa logique fa tsika ny tsy ao anatin'ny logika atsika hoe ty olo ty ne il y a du travail qui m'attend. Il ne suffit pas que je signe. Il faut que je partage. Et ça coûte ce matin me convaincre à neuf. Pour le dire, tu savais que tu n'es. Mais tout le monde n'importe où dans ça. J'ai même mis la vierne avec l'éducation. Tu votes à midre dans la baie de fatat tout ça. Mal aimé, j'en ai un radio là. Ni tirer ton nom Facebook, un petit gaz, ça n'a pas. Ça n'a ramassé nul. Ça n'a ramassé nul. Il n'a ni élément, il n'a ni moyen tangible. Afin de mettre toute une pétition, tout. On dit les pétitions pour caber les phrases. On atteint ici. Tirer le nombre de signataires 500. Vous croyez que ça colle? À notre niveau, sachant et connaissant comment sont nos compatriotes actuellement, dans quelles conditions ils se trouvent. De comprendre que oui, sartra mahazo an'le 500 satria betsaka le famatopatorana, betsaka le fandolondoloana. Kanefa ny reto manao sini zany ahoana? Araky ny lazaiko hoe anonyme ny signature anao.
Tsy ho tonga any aminao mihitsy ny lepre zay na inona na ny menace tato. Menace ny tiako tenena. Na ny menace zay mety tokony hitranga na ny gagazo. Asolo le voilina le katahotra sy le sakaletaka. Mba mpandehany ny tena fa de tena sakaletaka e. D'accord? Eto misy an'izany hoe baina zay tsy manaraka direct fa tavela azafady am'le tena le reveto ny tena ohatrany tena vo raccrochenao tapahanao le émission iny izy mihazakazaka mijery raha ohatra zao reto zao 109 zao tsika atao amin'ny Facebook 2 millions malagasy mifidy nefa osoka 109 zao tsika atao amin'ny Facebook vo midy fotsiny eo le temps de hoe iny mizaran'izy tonga de tafakatra any amin'ny 1800 2000 fa mijery ry sakaletaka majoritaire zao lavitra be ary aman'alina zany hoe vahoaka tena mbola mila hoe tena ny masony aloha efa misokatra efa débridé ny masony fa ny sainy azona eritreretina ve fa tamin'ny herinandro olona manam-pahaizana niasa tamina organisme international financien'ny banque mondiale rehefa nody tamin'ny Madagasikara de niasa tamina ino izy teo organisme gasy anankiray cadre tonga ty andafy izy de miresaka maman tena manahirana baina le miresaka amin'ny telefona fa sao de misy miheno tony de za WhatsApp zany le izy aloha misy miheno ahoana baina manahirana oziko zavatra ce point là ve hoa le traumatisme anakapo koa za zany mieritseritra fantatry le riva raha oafa hoe ny procédure momba an'izany atokavana amina écoute zany no anisan'ny procédure mavesatra indrindra ty andafy mangataka an'izany satria interdite zany de inona zany ny important hoe sanga hoe le gasy zany vo tonga de hoe tony mety terroriste potentiel de tonga de anaovana écoute fa tellement le zavatra zany hainy rehetra ny manipule an'le voaka malagasy ho lasa traumatisme le izy de iny izy menakavina de efa mivoaka amin'ny Madagasikara raha de mbola hoe tandremo mba mety hienondra le rony ohatran'izao azafady azafady ka zay mifampizaraka amitsika hoe tandremo itony pétition tony mety mivadika ho contre antsika rehefa atao mikoty efa tsy miasa tsika fa mitazana fotsiny hoy nareo hoe Fleury nanao ny sondage io satria le pétition karazana sondage ihany koa e firy marina ary nisy anareo tena tsy tiareo andrerajelona ane zao mba mbola vo 500 foana ve mbola vo 400 foana ve là ça joue contre nous monsieur le président
Fa tafakatra 40 000 izy zao 50 000 zao. Efa manomboka hafahafa koa zany a. Attention! Misy engagement, misy rôle, misy andraikitra tokony raisinareo ao anatin'izy fa tsy any fleury. Rakotomalala tsy fleury Rakotomalala ny tompony andraikitra amin'ny échecn'io na ny réussiten'io. Pour moi, Louis, c'est une bonne réussite pour un début. Je m'attendais à 200, 300 signataires. On dépasse largement actuellement. Bon, maintenant, alors ampiakarina les défis. Mandray anjara taontsika rehetra amin'ny sensibilisation. Sensibilisation zany. Satria mezan'ny olona fotsiny ny kakaoety ny zavatra voakanao eo. Dinio tsara ny zavatra tompoky lahy sy tompoky vavy fa aza entiny ny akamoana na ny paresse intellectuelle amin'ny zavatra atao hoe tia ny tanjona dia tsy fantatra akory ny fomba atongavana any. Mampalahelo mampalahelo hoe tena mila miady zany andro radrelona zany. Makindritra zany tena marina cause mes pensées. Fa de là à apposer leur signature. Sao dia misy représailles mamay be. Da ela izy. Misy adidy miandratsika manakavy hoe tanterao ny adidinao. Isika ihany mifampitsara ny zavatra ataontsika avy eo. Hoe za kosa raha angamba nahavita natarika olona 20 nanao siny amin'iny. Reo ihany oloko. Za natarika olona 5. Za tsy natarika. Za tsy nanao siny. Dia azo eritreretana avy eo hoe azo iankinana ve ny olona ohatran'izany ao anatin'ny raharaham-pirenena, ao anatin'ny raharaha-tokantrano. Vao misy problema dia mihepoka. Ianao matomboko finaritra mandra-peona sambo tahin'Andriamanitra.